Bijouterie Pantsou, Manulcha Noni, le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny le JT. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny le JT. Ioga ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny le JT. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afetra ho amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay Yes, ça y est. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatran'ny le JT miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mbola manambotra ny araba ho antsika izay manaraka ny logité sy ny dreamin amin'izao takariva ny zoma fa 12 ny volana May izao tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao reto ny lohateny-baovao. Tsy mbola nisy ny marimaritra iraisana amin'ireo dady telo natolotry ny avy eo anivo ny senira ny fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany androany. Makasika ilay diabe izay ataon'ireo solombavambahoaka ny fanovana ny aingana isaky ny boriboritany enina ireo solombavambahoaka ny fanovana tamin'ity androany ity. Nanokafa ny fampanohavana frantsay fanadiadiana manoloana ny fividianana trano lavidy any Frantsa Imam Ravatomanga izay mpandraraha malagasy. Nisedra olana kosa ny toeram-pivarotana vary amin'ny vidiny mirary teny Ambohimanarina tamin'ity androany ity. Amin'ireo maresaka iraisam-pirenena 7 no maty vokatry ny fahavakisany tohadrano iray tao Kenya. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa anao ampanazanany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Jery zanam-pandarana toe-karena isika ao anatin'ny tapany faharoa ary araka amin'ny tsara fara ihany koa fa izao aloha dia iarahan'olitra aminao ny actu sy ny la une ny tenako sy Sonia Andrendrina. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Resaka mikasika ny fanelanelanana sy ny fifampitiniana izay iraisan'ny ireo antoko izay mifanandrina isika azo lazaina fa efa nisy vokana ny asa nataon'ny komite fampihavanana malagasy na ny CFM raha nitaratra nataon'izy ireo io arivio. Androany no nampiona ireo solotenany ireo Flou Ampernasa sy efa nifandimby teo aloha ny tondra Madagasikara ny CFM natongavana solotena roa avy amin'ny Flou Ampirenena era zonary mampianina roa avy ihany koa avy amin'ny Flou teo aloha Didier Ratsiraka Marika Ravalomanana sy ny Floan'ny Tetezamita teo aloha Andrajoelina mahavelom-bolo ny fanelanelanana nataon'izy ireo ho hatrany Floan'ny ity rafitra ity Andriamatoa Mac Alphonse ny asa mangina amin'ny alalan'ny fampanatsoana moa ireo olona manana andraikitra amin'izao raharam-pirenena izao ny filan-kevitry ny fampihavanana ka anoho izany araka ny songadina tao anatin'ny fanambarana satria dia samy vonona ny ifampidinika ny ankolafy rehetra araka ity fanampana zavana izay hoenty ny floan'ny CFM ity. Nandritra ny fampidiniana dia samy naneho ny heviny ny fahitany ny raharam-pirenena ny tsirairay ary nanorotra ny lalana heveriny hamahana ny olana. Marina fa nisotra tao anatin'ny faralaina tanteraka izany fanakalozan-kevitra izany. Fanampin'izany dia nahatsapa koa ny rehetra fa zava-dehibe loatra ho an'ny firenena ny fampidiniana ny samy malagasy. Ka ny fanaraka fa ho tohizana ato anatin'ny fotoana fohy dia fohy izany dinika izany.
fa raha antsika akaiky ny fizotrony izany fifampidiniana izany fantanterahana androany ny fakan-kevitra ny karakarain'ny voamiram-pirenena mahaleo-tena momba ny fifidianana na ny seni. Maro ireo atoko politika sy hery-velona izay namaly ny fampiatsoana nataony seni tadiavana hevitra manoloana ny toedrara politika sy ny fiatrehana ny fifidianana. Hatreto aloha mbola tazomin'ny voamira mahaleo-tena misana ny fifidianana ny tokony isian'ny fitoniana hatramin'ny fiafaran'ny volana May ahafahana mamaritra ny lalam-pifidianana sy risoana amin'ny latsabato araka ity fanadiadiana nataony Rindra Tahiry sy Dolpha Rakotoniaina ity. Mbola nantitra terin'ny filohan'ny seni hatrany mahazava-dehibe ny fikarohana fitoniana mialohan'ny anatanterahana fifidianana mangarahara sy andraisan'ny rehetra anjara. Mialohan'ny alakamisy 1 May no tokony hazava ny fitsipidalao rehetra momba ny lalam-pifidianana ka ahafahana miroso amin'izay fifidianana izay. Izay zavatra zany dia mitatra fahamatorana mianakavy zany mba ahafahana tena hoe miara-mibanjina tokoa an'izany fifidianana zany satria ny seni ange eto nandray ny adidy amanandraikitra eo amin'ny hoe fitantanana ny fifidianana fa ny fifidianana zany dia raharahany be sy ny maro zany fa tsy raharahany seni irery ihany fa itsika rehetrarehetra miara manapa-kevitra ka zay ny fototra amin'izao adi-hevitra lehibe izay ataontsika izao zany tsy mbola misy hatretony marimaritra iraisana amin'ireo daty telo naroson'ny voamera ho sosikevitra samy manana ny heviny ireo tonga nanohina ity fakakevitra ity. Ho anay société civile dia mazava be eo amin'ny misy eo amin'ny 5 volana eo zay raha ohatra miditra amin'le exception nefa zay 5 volana zay koa raha jerena efa manakaiky an'le datiny novembre. Inona moa no mahatonga antsika tsy andry le 24 novembre ka hatramin'ny 24 décembre raha ohatra ka hiditra amin'izay exception zay anaraka an'le 9 fa raiky amin'ny 10 sy le faharoa amin'ny 10 amin'ny lalam-pandroenana. Mila accord politique vaovao aloha zay zany no ataontsika zay vao veroreto reny mifampidinika hoe amin'izao amin'le fanarana atao hoe amin'izao la élection zao le ifanaratsika amin'ilay izy fa raha ivoreto atsika anome sosikevitra tsy misy varan'ilay izy. Ho an'ireo solombam-bahoaka miaro ny fitondrana tsy aroso mialohan'ny fotoana ary tsy ahemitra amin'ny volana May 2024 ny datin'ny fifidianana fa raisina ny datin'ny 20 Novambra 2024 araka ny voalaza ny lalam-pandrenana. Vonina ny fampiresahana sy ny fifanantonana izy ireo ankoatra ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena. Tsy manaiky ny anticipation fifidianana zay tsy manaiky ny fanemborana fifidianana. Tsy afaka ny anaiky zay ny alan'ny filoham-pirenena satria zay manaja lalam-panorenana. Aleo tika andeha amin'ny lalam-panorenana zay kosa aloha dia tsy ekenay zay hoe fialan'ny filohan'ny republika zay. Fa misokatra zay amin'ny zavatra rehetrarehetra ankoatra ny fialan'ny filohan'ny republika. Mazava be mihitsy zay tsy manaiky ny alan'ny filoham-pirenena izay fa misokatra kosa ho an'ny fanovana raha gouvernement tandresahana raha feray masina andresahana. Gouvernement de consensus arahan'ny rehetrarehetra na gouvernement collégial. Dingana voalohany taorian'ny famoahan'ny seni ireo sosikevitra telo amin'ny datim-pifidianana ity fakakevitra ny iraisan'ireo mpisehatra politika ity. Dingana manaraka ataon'izy ireo ny famoahana araka izay aingana ny fandravonan-kevitra sy ny fampahafantarana izany amin'ny besinimaro aorian'izay amin'ny 13 Jiona no anaovan'izy ireo jeritodiky ny toe-draharaha sy anaovana ny fihaonana manaraka. Fa raha toka efa miakatra eny ambonin'ny latabatra ny famahana ny olana mbola mitoetra kosa aloha ny hetsika izay ataon'ny député honan'ny fanovana eny amin'ny lapany eny amin'ny lapany kianjan'ny 13 Mai. Ny ainga isaky ny boriboritany ena indray ireo solombavambahoaka ny fanovoana tamin'ity androany ity paikady anehoana ny amaroan'ny olona raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka. Inona kosa no tsy mahasarika ireo olona amin'izany ary mamaly izany ity fanadiadiana hoentina amintsika manaraka ity. Nanova paikady ny solombavambahoaka ny fanovana androany. Tsy nijanona tamin'ny fitetezana ministera namoaka ireo mpiasam-panjakana toy ny fanaon'izy ireo nandritra ny herinandro teo zay fa ny ainga isaky ny boriboritany eniny indray mitona olona isan-tanàna. Anehoana ny amaroan'ny olona mandray anjara amin'ny tolona no anton'izany. Antinana pofona fa misy manelitsona hoe vitsikely no amin'ny anina eritreritra ireo député vitsikely zany zay ny ampifalalana amin'ireny. Nanadiady izahay
raha toa ka misy ny fameran'olona tsy hanao fihetsiketsehana eny an-tanàna tahaka ny ambara fa Antsonjay miatra amin'ireo mpiasam-panjakana tsy avela amin'ny tokony. Le hoe famoahana leo lisam-baravarana tsy dia vahaolana loatra angambany fa fampiresahana ihany amiko ny vahaolana hoe fanantonany zareo samy mpanao politika misy an'le olana zany no mifanantona mandamina azy. Zalaina zatrany tsy haiko aloha tsy mety ny olona efa sahirana raha sosikevako amin'izay dia aleo ny olona mahatsabatena. Milaza ho manohana ny hetsika ireo solombavam-bahoaka ity olona ity saingy tsy resy lahatra amonjy eny Analakely. Ny antony amin'ny asa indray zany sy nafariko fa mandeha foana zay. Misy fotoana zany mba miasa dia misy fotoana tsy fiasana dia afaka mandeha. Ny farana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey tahaka ny mahazatra ny diabe. Lavin'ny solombavam-bahoaka ny fisian'ny diabe hoeny avoloha amin'ny rampitso. Na izany aza, nampatsiahy ny fanambarana iombonana nataon'izy ireo tamin'ny 2 Mey ny mpitandron'ny filaminana. Fanambarana manamafy ny mahasaropady ny faritra misy ny tombontsoa iombonana sy ny fotodrafitrasan'ny-pirenena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nandokafan'ny fitsarana frantsay fanadihadiana ny mpandraharaha Mamy Ravatomanga. Mitantara sy manome antsiprim-baovao amin'izany moa ny gazety l'Express ary hita atao amin'ny tranokala iray izany mamintiny izany amintsika Rijery Edouard eo amin'ny rindran-tsary ny Zo Randriatsalama. Voaroroy amina trafikana Andramena. Eo ihany koa ny fanodikodinam-bola ny orinasa Jirama, fanafenana vola any amin'ny akaonty alavitra ny fanaraha-mason'ny famontsim-bola na irony compte offshore irony. Voatanisa avokoa ireo raharaha na voatonona ny anaran'ilay mpandraharaha Mamy Ravatomanga. Ny taona 2014 no nanombohan'ny famotorana rehetra ary ny fampanoavana ara-bola na ny Parquet National Financier de Paris na ny PNF no nisahana izany. Famontsim-bola sy hosika araketra no votoantiny tamin'izany fotoana izany. Ambaran'ny gazety hatrany fa efa nanaovan'ny Bianco famotorana mikasika ny fanodikodinam-bola ilay mpandraharaha. Mbola natsikafony raharaha Panama Papers ihany koa ny anarany tamin'ny taona 2014. Raharaha izay namoaka ireo anaran'ny olona heverina fananafina vola be tamin'ny sampan'ny fanaraha-mason'ny famontsim-bola. Ny fampiasan'ny vola tany Frantsa kosa no nanaitra ireo mpitsara frantsay tamin'ny taona 2014 hatrany. Nividy trano nitentina 4.5 tapitrisa euro manodidina ny 12 miliara ariary tamin'ny taona 2014 ny tenany. Nametraka fanontaniana ny fitsarana frantsay raha toa ka nitsoaka ny hetra-pananana n'ilay mpandraharaha. Tsy izay ihany akory no nanaitra ny fitsarana frantsay fa ny fiavian'ny vola na ahafahan'ny vidy ireo tranobe. Tsy nahitana soratra ny fividianan'ireo trano ireo ny compte misy ny volan'ny Ravatomanga any Frantsa, tahaka izany ihany koa ireo fikambanana izay tantanin'ny vadiny. Mandalo fikambanana, kaunty Mauritiana ary vola avy amina banky any amina firenena heverina fa ialofan'ireo mpitsoaka fanaraha-mason'ny famontsim-bola ny vola nahazahoana ny trano raha ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny Birao Fohibe manenjika ny heloka bevava ara-bola na ny OCRDGF frantsay. Fomba izay mampiahiahy tanteraka. Tsy aivy ny gazety l'Express ihany koa fa mbola mitohy ny famotorana mikasika ny fanodikodinam-bola tao amin'ny orinasa Jirama izay nafoloan'ny filankevim-pitantanana ny Mamy Ravatomanga hatramin'ny taona 2014. Mbola ina amina fanondranana Andramena ihany koa ilay mpandraharaha. Tamin'ny volana Jona 17 no nangataka fiara miasa tamin'ny fitsarana malagasy ireo mpanao famotorana frantsay. Ka nisy ny fisavana ny tranon'ilay mpandraharaha teny Mamamba, saingy tsy mbola nisy ny fampiantson'ny fitsarana malagasy an'ity mpandraharaha ity hatramin'izao ao anatin'izay fangatahana fiara-miasa avy amin'ny fitsarana frantsay izay hatrany. Tsy mbola nisy ihany koa ny fanazavana voaray avy tamin'ny mpisolo vavan'ny Mamy Ravatomanga araka ny fanadihadian'ilay gazety frantsay hatrany.
izay mikasika an'iny fa ankoatra ny fankatoavana ny rizan-tendalàna sy ny fampafantarana vaovao sy ny fandaharam-potoana ho avy dia nisongadina tamin'ny filan-kevitry ny minisitra izay notariny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny alarobia lasa teo ny fanesorana sy ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony vaovao. Mitatitra izany Andry Lalain'Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Nisongadina tamin'ny filan-kevitry minisitra izay notanterahana alarobia lasa teo tena mpanjakana Avoloa ny fanendrena ireo mpitantana vaovao eny anivona ministera izay midika avy hatrany ho fanesorin'ireo teo aloha. Nesorina tsota lejenalin'ny asa-mpanjakana eo ny ministerin'ny asa-mpanjakana sy ny lalàna sosialy Razafy Monjy Lazarabary tamin'ny lalan'ny fanafoana ny didim-panjakana larina 924 tsipika 327 tamin'ny 9 Jolay 924. Natonga andro administrateur civil amoaka fanambarana androany fa tsy ariasa amin'ny fanjakana intsony. Nosoloana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ministra ihany koa ny talejelan'ny ofisy malagasy ho any ankoranafo na OMH ka voatendro eo amin'io andraikitra io Ratsonarively Laurent. Ity faran'izay sekretary général ministère ny rano sy angovo ary akoranafo teo aloha. Foana noho izany didim-panjakana nanendrena azy sekretary général ny MEH. Notendrena ho talen'ny filan-kevitra tan'ny OMH ihany koa Rasolo Malalandremiaja Richard Adjatina ary notendrena ho lefiny Ramatoto Tongazara Jenita. Nahitana fanendrena roa ihany koa teo anivon'ny ministère amin'ny fitsarana. Notendrena ho chef du ministère public eo anivon'ny juridiction de second degré du pôle anticorruption Iandriatena Arvelo René José ary chef du siège eo anivon'ny juridiction de second degré du pôle anticorruption kosa Ramatoa Rakotomalala Soa Janine Nathalie. Fa ho fanohizana ny vaovao ihany koa dia misy ny fangatana fanazavana fanampim-panazavana izay nataon'ny Prime Ministre Olivier Mafalisolona Nandrasana tamin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Nangataka izay fanampim-panazavana izay taoriry manoloana ireo fanapahan-kevitra izay noraisiny tamin'ny volavolan-dalàna fezoro mikasika ny fifidianana filoham-pirenena ny Prime Ministre. Teboka telo lehibe no nofaritany tamin'izany dia ny fepitaona aretan'ny fampielezan-kevitra mandritry ny fiodinana faharoa, ny fampiasana bileta tokana mandritry ny fiodinana faharoa hatrany ary farany dia ny mikasika ny fiantohan'ireo olom-boafidy ny kandida izay rotsaka ho filoham-pirenena. Manoloan'izany ary dia nanamafy ny HCC fa maharitra 5 andro ny fampielezan-kevitra ho an'ny fiodinana faharoa ny bileta tokana no ampiasaina amin'izany mikasika ny andin'ny fahafito ao amin'ny lalàna fifidianana ny filoham-pirenena izay namaritany fiantohan'ny olom-befidy ny kandida ilatsakovidiana dia tsy nangataka ny fanafoanana izany ny HCC sain kosa mamerina izany any amin'ny andin'ny 740 amin'izay fanapahan-kevitra izay noraisiny izay. Izany kely ao anatin'ny dokam-barotra foy isika Riverineto rehefa avy eo. Androany fotoana isika misaotranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao. Manameloka ny famoahana mpianatra isaky ny sekoly noho ny fihetsiketsehana atao eto Antananarivo ny Amnesty International. Ny Amnesty International moa izay vondrona ampiaro ny zon'olombelona no mafisin'izy ireo ihany koa fa tsy tokony hisy ny fandrahonana izay tsy te handray anjara amin'ny hetsika manohitra ny fitondrana. Andeha ho tanterina amintsika ary ny fomba fijery ny Amnesty International ny momba ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Naneho ny heviny mikasika ny toe-draharaha misy eto Madagasikara ny Amnesty International izay vondrona miady ho amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Araka ny voarakitra ato anatin'ity lahatsoratra nivoaka ny alakamisy 10 Mey ity, miantso ny mpanohitra hanaja ny fitovian-jo sy ny fahalalahana amin'ny teny ny Amnesty International. Antitra terin'ny Amnesty International ato anatin'ity fanambarana ity noho izany fa tsy tokony hiaran'ny fandrahonana izay misafidy ny tsy handray anjara amin'ny hetsika enti-manohatra ny fitondrana. Anisan'izany ny famoahana ireo mpianatra isaky ny sekoly mba anatevin-daharana ny mpanao fihetsiketsehana. Na izany aza no tsindrin'ny Amnesty International fa isan'ny zo fototra ny fahafahana maneho hevitra sy manao hetsika am-pilaminana. No tsy ahiviny ao anatin'ity lahatsoratra ity kosa fa isan'ny niteraka disadisa ny fanovana ny andinin-dalàna amin'ny feno fifidianana. Saingy efa namoaka didiny amin'ny anitsiny izany ny teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Eto am-pamaranana ny lahatsoratra nasongadin'ny Amnesty International fa nandray fepetra entitra ny governemanta malagasy indrindra amin'ny fitandrona ny filaminam-bahoaka ary ny fiarovana ny olona sy ny fananany.
fa nanomboka tamin'ity herinandro ity ny hetsika fanampina ireo fianakaviana sahirana amin'ny alalan'ny famarotana ho azy ireo vary amina vidiny 700 ariary ny kilao. Ny sedra olana sady anefa ny toeram-pivarotana teny Ambodiady Ambomanarina raraky ny tatitry ny lehibe ny faritra Analamanga tamin'ny andro lalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Noho ny fiara-miasa teo ministera mivarotra sy ministera ny serasera ary ny faritra Analamanga izay efa nisy taloha mba fanalana olana amin'ny roaponina dia nanomboka tamin'ny herinandro ity ny fivarotana ireo varina faran'ny fanjakana amin'ny vidiny 700 ariary ny kilao ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy manodidina. Tojolana nefa ny toeram-pivarotana tetsy amin'ny fokotany Ambodiady Ambomanarina androany. Ny teny Ambodiady nandalo teny ny misy ataoko hoe olona mpanao an'ilay fihetsiketsehana itra ny tresime zany nandalo teny dia ohatrany hoe nanentana ny olona zany voavarim-bahoaka io fa aloha tonga dia zaraina dia nisy olona moa nanararoatra fa nafinaritra izay isaorana ampony eny Ambodiady fa fotoana vitsy ihany nisy an'izay misy moa ny vary vitsy verivery dia zay ngamba ny anentanana antsika hoe ninona fitovian-kevitra ninona tsy fitovian-kevitra ngamba kosa ny zavatra mahasoa ny vahoaka tsy tokony ho sakana antsika foana. Toerana 13 manerana Antananarivo no ivarotana azy ity izay mivovatrany. Misy raha tao fiara-miasa amin'ireo mpandrara malagasy. Izy foana isan'andro eny amin'ny distrika Anankena eto amin'ny Antananarivo renivohitra manomboka amin'ny androany amidy amin'ny vidiny 700 ariary. Ny ferana zany ho ray tsy amin'ny 2 kilao farafabetsany isaky ny tokantrano zany mahazo atao dia ny fokotany moa eny zany mijery mba tsy hisy ny fanararotana zay moa no tandremana amin'ny zavatra ohatrany foany mba tsy hisy zany ny fanararotan'ireo mivarotra apirina an'ilay vary ary varotra azo lava. Fa ho fanohizana izay vaovao izay dia vaovao mety mahafaly ary tena mahafaly antsika malagasy indrindra ireo mpino katolika satria dia mety ho avy andalo eto Madagasikara ny Papa Raimasina amin'ny taona 2024. Ny vahiny tao amina télévisionna iray tao La Réunion ny Monseigneur Gilbert Aubry izay vekany La Réunion ary nambarany tamin'izany fa vinavina ny Pape François ho amin'ny taona 2024 avy io ny hitsidika ny Madagasikara tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antony fivahinianany eto amintsika fa izy kosa ny fionan'ireo eveka rehetra manerana ny ranomasimbe indiana amin'ny Papa François ny volana novambra 2024 avy izao ao Roma iresahana ny mahakasika izany. Tsevitsika fa ny Papa Joan Paul faharoa no efa nitsidika antsika 30 taona lasa izay. Taorinan'ny RNS dia fiaonambe ara-kolotsaina iraisan'ireo malagasy any ivelany ihany koa ny Cœur Uni. Fionambe n'ireo antoko-pira ny fiangonana protestanta malagasy any ivelany nanomboka omaly izany tamin'ity taona ity ary toy hatramin'ny alahady ho avy izao mamidina ny nitranga omaly sy ny mbola ho avy ary ity fanadiadiana ity iarana amin'ny Ravo Ranarivelo avy amin'ny DRS. Toulouse, tanan-dehibe ao atsimon'ny Frantsa, io indray no mandray ny hetsika lehibe Cœur Uni. Hetsika izay fanao isaky ny 2 taona ao a Frantsa, iarahan'ireo antoko-pihira ao anatin'ny FPMA na ny fiangonana protestanta malagasy aty andafy. Fiangonana 7 no mandray anjara amin'izany ary mpihira sy mpitendry mahatratra 500 no miaraka manao ny hetsika. Maninona tafy Toulouse no mandray aty Cœur Uni ity satria etaetan'ny fiangonana manontolo efa 2 taona lasa izay no napetraka tao anatin'ny fivoriam-ben'ny mpandray, ny etien'ny fivoriam-ben'ny mpandray ary naroso tao anivon'ny braon'ny AMF sy ny Assemblée Générale ny antoko-pihira ny FPMA izay nankatoavin'izy ireo tamin'ny taona 2024 tany La Réunion raha natao tany ny Cœur Uni farany. Nanomboka omaly ka hatramin'ny alahady izao ny hetsika Cœur Uni. Raha mpitso sabotsy kosa no atao ny fampisehoana lehibe any Montauban 10 kilometatra mialan'ny Toulouse, tanàna izay azo lazaina fa isan'ny ivotoeran'ny fivavahana protestanta ao Frantsa. Ny famerenana kosa no natao nandritra ny 2 andro voalohany ary eo afovoan'ny tanànan'ny Toulouse no atao ireo famerenan-kira sy fiofanana ny antoko-pihira. Efa tena nanomboka tsara ny Cœur Uni, efa manomboka ny famerenan-kira ny antoko-pihira ary ireo accompagnant kosa dia efa lasa nanomboka nanao fitsidiana ny tanànan'ny Toulouse satria ny Cœur Uni dia sady misy objectif évangélique zany no misy objectif culturel. Ka ankoatry ny famerenan-kira sy ny fiofanana aram-panahy
dia fitsidiana ny musée aéroscopia no natao. Mampalaza ny Toulouse eran-tany rahateo ny mahaivo toerany fanamboaran'ny Europeanina fiaramanidina azy. Antoko-pihira avokoa ireo mivondrona ka no tsy haivina nandritry ny fanokafana ny asa fanompony ny antoko-pihira sy ny Cœur Uni mba ho tena fiainana eo amin'ny tompo sy ny fanaovana ny zavatra rehetra araky ny sitrapon'ny no eo amin'ireo mpandray anjara rehetra. Fa mitaky ny anafoanana ny lalàna napetraky ny Omasy na ny antokon-draharaha malagasy momba ny sinema sy ny sary ahetsika ny Omda izay antokon-draharaha malagasy misahana ny zon'ny mpamorona. Anton'izany sy faneken'izy ireo io didy io no izy tsy nandalo fifamidiniana. Namoaka lalàna ny eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny Omasy na ny antokon-draharaha malagasy momba ny sinema sy ny sary ahetsika ny 9 Jolay 2024. Lalàna izay milaza ny hamindrana tanteraka ny resaka zon'ny mpamorona ho sahan'ny Omasy. Manohitra izany anefa ny eo anivon'ny Omda izay antokon-draharaha manana andraikitra feno ny amin'izay zon'ny mpamorona izay. Nanao fanehoan-kevitra ny amin'izany Volatiny Arasolonjatovo izay sady mpamokatra sy mpilalao sary mihetsika no efa mpikamana teo anivon'ny Omda ihany koa. Za tsy miteny hoe momba ny atsy na momba ny arofo fa le lalàna mihitsy ny somary betsaka izay efa hitantsika rehetrarehetra izay hitako fa manery bebe koa anay mpamokatra sary mihetsika malagasy manery anay tsy hivoaka fa ohatrany hoe voafintona ao anatin'le lalàna izay mifehan'ilay izy. Nanao fitakina noho izany eo anivon'ny Omda ny anatsarana io fampiarana ny didy io. Izany dia atao ahafahan'ny rotonta sy ireo trano mpamokatra izay tena voakasika amin'izany mifampiresaka sy mijery izay maromaritra iraisana satria mila fanovana goavana ilay fehezan-dalàna navoaka ny Omasy. Amina tena izy iray manontolo satria dia tsy misy afa-tsy ny fitakina vola rarakopana manomboka any amin'ny artikla voalohany ka hatrany amin'ny artikla 7 dia vao maika manano sarotra ny zavatra ho atao satria le izy tokony hoe ny anjara toerany Omasy dia manao ny promotion an'ilay film ary ny anjara toerany Omda dia efa anjara toerana ndraisiny hatramin'izay gérer ny droit d'auteur ny artiste ny trano mpamokatra efa zatra haritra koa amin'izay. Samy ilaina araka izany na ny Omasy na ny Omda satria samy manana ny andraikiny fa ny fifampiresahana no tokony atao lara-pahamehana mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra mba tsy hisy fanafitohinana. Efa ho alefeny amin'ny manam-pahefana rehetra kosa io taratasy fitakian'ny Omda io. Iny vao iny ihany koa no mitondra amintsika amin'ny maresaka avy any ivelany. Ao Kenya no anomboantsika izany satria tanàna miisa roa tao Kenya no rava tanteraka vokatry ny fahavakisany tohadrano lehibe iray tao an-toerana voka ny 7 no namoniainy ary mahery ny 7 ihany koa ireo tsy hitapopoka alina moa no nitrangany loza ary mbola nitohy tamin'ity androany ity ny famonjena na izay nataon'ny mpamonjy voina rahantsika ny fanatetiana. Tohadrano lehibe iray amory tendrombohitra tao amin'ny faritry Nakuru eto Kenya novaky alina taorian'ny rotsak'orana ny fanesy tato anatin'ny herinandro maromaro. Nifatratra tamin'ireo tanàna tetỳ ambany avokoa noho izany ireo ranom-potaka ka niteraka ny faharavany ireo tanàna miisa roa. Hatreto raha ny tarehimarika mbola vonjy maika dia manodidina ny 7 ireo namoniainy, 50 na hidropidaly ary mahery ny 7 ireo tsy hitapopoka. Mbola nitoetra amin'ny androany moa ny fikarohana nataon'ireo mpamonjy voina. Manany mety mbola hitombony io izy io ny sampana vokovoko mena izay manampy ireo fianakaviana ny aram-boina. Raha nitombana avy amin'ny sampana vokovoko mena Keniana trany dia manodidina ny 500 ireo fianakaviana tsy manan-kialofana vokatry ity voina tampoka nitranga tao an-toerana ity. Miantso ireo malala-tanana hanampy ireo trabony izy ireo manoloana izany. Vao maika hanampitombo ny isan'ireo namoniainy nandritra ireny fotoam-pahavaratra tamin'ny volana Martsa teto Kenya ireny moa ny favakisany ity tondradrano ity. Araka ny antotanisa avy amin'ny gouvernemanta eto an-toerana, efa mahery ny 70 ireo maty ary 5,4 alina sy 4 hetsy no voatery nafindra toerana noho izay oramikija izay.
Fa nahitana trangana Ebola vaovao misy araiky ambin'ny folo indray tao RDC iray hatreto no fantatra fa namonoeny araky ny tatitry ny manam-pahefana ao an-toerana ny alarobia teo moa no tonga tao Bandaka ireo andiana mpitsabo sy teknisiana izay nafarany ministera ny fahasalamana tao RDC. Efa nahatratra 17 ireo maty vokatry ny valanaretina Ebola ary iraiky amby 20 ireo tranga nampia teto RDC talohan'ny fanambarana ofisialy nataony tompona andraikitra ny talatalasa teo. Taoriany io fanambarana ofisialy momba ny fiparitany valanaretina Ebola teto amin'ny République démocratique de Congo io iray indray ny namonoeny ary nahitana tranga vaovao raiky ambin'ny folo hafa raha nitatitra farany avy amin'ireo manam-pahefana. Tsy maintsy nandray fepetra entitra noho izany teo anivon'ny ministera ny fahasalamana eto RDC. Le ministère a déployé nanapatra mpitsabo sy teknisianina manokana misy 12 ministera izay tonga ny alarobia lasa teto ao Bandaka. Ankoatra ny fanampiana amin'ny fitsaboana dia no fanadihadiana sy hijery vahola mba tsy hiparitany valanaretana ihany koa izy ireo. La riposte sur le terrain. Vola mitentina ray tapitrisa dolara moa no efa natolotry ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny sanany fahasalamana na ny OMS ampitsarana ny fiparitany ity valanaretina Ebola ity. Marina fa efa fantsivony amin'ity no nahitana trangana Ebola teto RDC hatramin'ny siny ity valanaretina ity voalohany indrindra tamin'ny taona 1997. Rajaivony efa mahery ny arivo sy realy ireo maty voan'ny Ebola ary isan'ny nahitana maty betsaka indrindra ny tao Guinée, ny tao Liberia ary ny tao Sierra Leone. Iverina eto an-tandrazana isika ary ijery vaovao mikasika ny fanampiana ara-panatanjahantena. Ho fanampiana ireo tanora iroboka amin'ny fanatanjahantena dia nanolotra baolina sy fanamiana ho an'ireo mpilalao rugby eto Antananarivo renivohitra ny vondrona Filatex tamin'ny ity androany ity ary isan'ireo nanatrika izany ihany koa Andry Lalaina, Andriamasy, Stéphane Rakotomalala. Ao anatin'ny fanampiany ny mpanao fanatanjahantena dia nanolotra fanamiana sy baolina ho an'ireo klubana diviziona voalohany avy eto anivon'ny section Antananarivo renivohitra misy 770 ny orinasa Filatex, baolina misy 700 ary maillot sy short ary bakiraro misy 770 avy ireto ny zarain'androany tety talata maty ireto. Le sport est un excellent moyen pour former la communication. Ny fanatanjahantena dia fomba tsara indrindra ho an'ny fifaneraserana mampifandray olona ary isan'ireo teboka goavana ho an'ny filaminana. Ny fanatanjahantena no mampifandray ny olona sy ny taranaka mifandimby. Noho izany dia nanapa-kevitra ny vondrona Filatex fa hanampy ireo mpanao fanatanjahantena amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovana sy fanamiana ho an'ireo mpanao rugby avy amina kluba miisa 470 eto Antananarivo. Fitaovana izay ahitana baolina 770, maillot 570, short 570 ary faux-bas 570. Tanjona ny tomanan'ireo tanora tsy roboka amin'ny fidonana am-poana na ho amin'ny fanaovan-dratsy. Nankasitraka izany ireto kluba reto tamin'ny alalan'ny solotenany. Ny Italia ny sport fédéral izay solotena minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena kosa dia niantso ho amin'ny fanampiana ireo taranja-panatanjahantena manana federasion manodidina 270 izay misy eto amintsika avy amin'ny orinasa Filatex hatrany. Izay no vaovao nisongadina tamin'ity takariva ity irenina tena taminao ireny ao ny dokam-barotra isika dia hiaraka amin'ny tsara fara sy hijery ny zanam-pandarana toe-karena izay atolotra isaony aminao ny somotsomony amin'izany. Ny karaman'ireo solombavambahoaka izay no velabelarina sy ho ampahafantarina antsika atao anatin'ny zanam-pandarana toe-karena ho an'ny anioalina. Anaraka dokam-barotra vitsivitsy araka izany dia miverina eto indray jery adoara sy tsara fara ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.